Ampitsikina sy ankafaliana indray no iarahana aminao amin'izao takariva ny lakamisy fahina amby roapolo ny volana septambra izao tompoko lahy sy tompoko vavy manatitra ny arahaba ary asaina mpanazana hatrany ianao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany hosokafantsika avy hatrany mofo izany ao anatin'ny lafiny aja politika ny arany etraketraky ny sasany ny filohan'ny CES Rakotozafi François sy ny mpiray-monina amin'ny nisy grenadiny Pôkamantsy Maraina io tamin'ny toerana tsy lavitra ny misy ity filohana androm-panjakana ity teny an-toerana vola ravoavy sy tsiry Rakotarson. Nisy nanipy grenade teo anoloan'ny tranon'ny filohan'ny fitsarana manokana amin'ny sahana amin'ny fifidianana na ny CES Andriamatora Rakotozafi François eto 67 hektara avaratra andrefana androany vao mangiran-dratsy. Raha nambarany manodidina dia tany amin'ny 3 ora sasany maraina ny trangan'ny fipoahana izay nanaitra amin'ny mpiray tanàna anisan'izany Entsoa izay anisan'ny monina tsy lavitra ny tanàna misy ny filohan'ny CES. Ny eny aloha zany rehefa mitelo sasany maraina iny tonga dia manodidina zany tonga dia mieritreritra amin'ny maraina hoe goma zany no jerena marina nefa le izy dia misy diany zany le tany etsy dia ny mipitika le goma koa le éclat zany tonga dia hita amin'ny rindrina mandoaka rindrina le izy dia misy fefy moa dia le fefy koa ohatran'ny vaky dia tamin'ny telo sasany moa le izy dia ny olona moa tsy afaka nivoaka hoe ino zany satria le rano efa tsy milamina dia ny andavarangana sy ny tariny fotsiny zany no misitsika mihaino hoe inona ny zavatra tena nandeha sy anina dia nitako aloha zany misy setroka fotsiny izay tena tonga dia naconvaincu ana hoe goma zany tsy le izy moa indray mipoaka ihany tsy hoe basy akory naohatry zany tsisy olona tany tsisy satria izay moa zany somary ambadika fa mahita le amin'le malalaka le amin'ny lavagangana moa zany no mijery dia hita fotsiny hoe io sefoka zany fahafantaranay an'le nanipy an'le izy fotsiny hoe avaty le izy dia natsipy ato anatin'ny tanàna zany satria le dian'le trajectoire-n'le bomba zany no makarin'ny zalaka dia hita hoe makaty amin'ny tanàna olona avy any amin'ny avelan'ny arabe zany no mandefa an'le izy makaty amin'ny tanàna. Tsy nisy ny ainana fohy na naratra tao anatin'ity tranga teny 67 hektara avaratra andrefana ity ary tsy nisy ny fahasongam-bana goavana tamin'ny fipoahana grenade teo anoloan'ny tanàna Andriamatora Rakotozafi François filohan'ny CES.